fipisahan'ny fiainan'olona anankiray mbola tsy miainga hoe otrina ny volananany na hoe inona ny firazanany na hoe aiza izy miasa assistant ve sa poste de direction fa ny fipisahan'ny fiainan'olona anankiray dia miainga avy amin'ny bekoly. Izany indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity ka manasanao hanaraka ny zavatra ny farany ao aorian'ny générique. Dia miarabantsika indray tonga soa ao anatin'ity vidéo anankiray ity. Androany itsika ny fampizarantsika androany dia ny toe-po. Petera voalohany toko voalohany andiny fasiny folo vaky toy izao tapany faharoa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa toy ny jiro mazava amin'ny fitoerana maizimaizina izany ka miposaka ao am-ponareo ny kintana fitarika any. Miposaka aiza ozy izy? Miposaka ao am-ponareo. Ny fipisahan'ny fiainan'olona anankiray izany dia miainga avy ao am-po. Ny mpisahan'ny fahatsarany fiainan'olona anankiray na ny faratsian'ny fiainan'olona anankiray dia miainga avy ao am-po. Ny fanalahidinao izany dia tsy ny eo akaikinao, ny fanalahidinao dia ianao rery ihany ny toe-pontsika. Ny atao hoe toe-po dia toetra ny fo. Ny toe-po izany dia fanalahidin'ny fiainana iray manontolo mihitsy. Ny atonga n'Andriamanitra hanambona antsika tsiraray avy dia miankina amin'ny toe-pontsika. Izany hoe tsy miankina amin'Andriamanitra intsony ny atonga n'Andriamanitra hanambona antsika fa miankina amin'ny toe-pontsika. Izany hoe ny tahinanao sy ny tahinan'ny fiainantsika tsiraray avy izany dia tsy miankina amin'Andriamanitra intsony fa miankina sy miankina aminao, miankina amin'ny toe-pontsika. Izany hoe mahatonga n'Andriamanitra ny soa sy hanome zavatra azy izany dia miankina amin'ny toe-po. Raha misy zavatra nangatahantsika izany ka tsy mety azontsika dia ny tokony hanontaniantsika hoe Andriamanitra manahoana ny toe-poko sao dia ny toe-poko no hahatonga tsy azo an'izany zavatra izany. Anontania aloha ny toe-ponao hoe inona ny mbola zavatra tokony mbola amboarina amin'ny toe-poko. Inona ny zavatra tokony mbola amboarina amin'ny toe-poko mahatonga n'ity zavatra ity tsy mbola azoko hatramin'izao. Inona ny zavatra mbola tokony amboarina? Ame ohatra ianao mitady Chevrolet ana 1,5 milliard dia manahoana ny toe-ponao? Fa Chevrolet ana kilalao kely na 2005 eny sotry ny azonao dia efa mihebehebe eraky ny tanàna sady hoe izany izay. Ozy izy Andriamanitra mbola vao kilalao ary neny aminao dia efa mihebehebe eraky ny tanàna sady ianao. Ny toe-pontsika izany ny azahoantsika zavatra anankiray na tsy azahoantsika zavatra anankiray. Dia tsy ny tompony anontanianao hoe tompo fa maninona ary ity zavatra anankiray ity notsomenao aho, fa anontania ny toe-ponao. Manahoana ny toe-ponao raha mahazo an'ilay tena vrai ianao? Izany hoe miankina amin'ny toe-poko izany no anaovan'Andriamanitra zavatra iray eo amin'ny fiainana. Mifona tompoko, misy ny toe-po miantso fisandratam-piainana ary misy toe-po miantso fidinam-piainana. Misy ary toe-po na dia olona efa nisandratra izao fa miantso fidinam-piainana izany toe-po izany. Misy izany toe-po miantso fisandratana ary misy toe-po mampidina fiainana na hoe miantso fidinana. Indray andro nisy lehilahy bokon'ozatra eny an-tany izy hoe sao dia misy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary ity bokon'ozatra ity. Tena marina tsy ilay hoe bokon'ozatra ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ilay toe-po hitondranao an'ilay izy. Satria misy olona vao mabokobokona kely tonga dia tiany hedivana daholo ity olona rehetra ity satria miainga avezy ary izy miainga avy amin'ny toe-po. Mino fa azontsika ilay izy. Ilay toe-po hitondrana azy izany io na miantso fisandratana na miantso fidinam-piainana. Andriamanitra vao maika te hanandratra anao na izy atehitra ianao miankina amin'ny toe-pontsika tsiraray. Na rehefa samy mitandrina isika dia mety antso fampiteam-piainana mihitsy ary izany. Ny toe-po dia mitondra zavatra be dia be noho izany fataro ny toe-ponao ho eto eo anatrehan'Andriamanitra. Dia anontania amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra inona ny toe-po? Izao ny zavatra teneniko anao, tsy ny vola ny ratsy fa ny toe-po hitondrana azy. Mety misy olona vao manana 50 000 francs fotsiny tonga dia manidy tsena. Nefa 50 000 francs ny anana tonga dia hidio ny tsena ary menaka. Nefa 50 000 francs, aiza ilay izy miainga? Toe-po izany. Dia mba hozy izy Andriamanitra za te hame anao 500 millions fa 50 000 francs dia efa tsy zakanao sady mihitsy. Tatsika miainga avy amin'ny toe-pontsika ny fipisahan'ny fiainantsika. 50 000 francs dia tonga dia garder la monnaie. Aiza ilay izy miainga avy ao amin'ny toe-po. Vao manana 1 million fotsiny tonga dia feno azy ny eraky ny tanàna. Hoe izay no tena tafita indrindra eto amin'ny tanàna. Aiza ilay izy miainga avy ao amin'ny
toepo. Zany tena enjana indrindra eto amin'ny tanàna. Le problème ohatra izy Andriamanitra zany mbola te hameanao mihoatra ny 1 million fa ny toeponao tsy mety amiko. Ny toepo zany na misintona fitahiana aminao avy na manakana ny fitahiana aminao avy. Amin'ny heriny dia hojerentsika ny toepo dia miantso fisandratam-piainana sy fitotonganam-piainana. Hojerentsika amin'ny heriny ny toepo miantso zavatra, toepo miantso fisandratam-piainana ary toepo miantso fitotonganam-piainana. Dia manome fotoanantsika amin'ny heriny androany. Raha nahafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala mi-like, mi-commenter, partager any amin'izay groupe misy anao any dia mankasitraka antsika rehetra manaraka tompoko mirary soantsika amin'ny heriny toy izao indray fotoanantsika manaraka. Veloma tompoko.